Nandreny feonao ny antso aya nanjeny feonao ny antso aya ka ny fo tao anaty toromasomasodoka tao anaty toromasomasodoka misy tomanao ahy itsangana ivoka misy tonanao ahy itsangana ivoka tao anaty rendrarendram-piainana Jesosy ahy tao anaty rendrarendram-piainana masondrina nitenenanao mafy hoe azavarina nitenenanao mafy hoe azavarina miaingaka ka mandeha natanterana miaingaka mandeha natanterao miasa fanomponana ny rahako anao ao anaty aizipito tao anaty aizipito ny teninao nanao ary eto ny jiro azavao ny aizipito ary eto hita tanterao teo vita zeny namozahay Jesosy no mba nofidinao anatanteraka ny asanao olombelona mpiodiny mpanoto mpanao meloka mpanompo tsy mahasoa ny ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no nofidiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra amin'ny mahery ko mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo ka mizarama iray tao anaty olana sy aretinandry faorina nanamboaranao lalana no nanamboaranao lalana ho fikahina ao anaty fisedrana ny fanesy tao anaty fisedrana ny fanesy nanangananao ahy voka ho andresy no nanangananao ahy voka ho mpandresy karaha mbola omenao tombonandro an-trany a Jesosy a korambola omenao tombonandro an-trany dia hoentiko manao ny asanao ane zany dia hoentiko manao ny asanao ane izany ka mbola omenao vatana afaka hiasa raha mbola omenao vatana afaka hiasa azakazaka ao anao mioritra miongasa iazakazaka ao anao mihoatra no ny lasa ao anaty aizipito tao anaty aizipito ny teninao nanao ary eto ny jiro eto ny jiro azavao ny aizimbe ary eto no hita tanterao teo vita
anaty aizy fito ao anaty aizy fito ny teninao nanao hoe areheto ny jiro azeheto ny jiro azavaony aizy mbe areheto no hita azeheto hita zay matory ao tifo tanterao teo vita tanterao teo vita afafazonivo sotra jesosy sotranao mbola nifidy anay anatanteraka miasanao mandeha tokoa zay voniny izahay ho iraka iteto zao tontolo zao itory ny filazantsaranao sotra jesosy bitsika ny fanana rato rato aho raiko ka tsy mahatsiaro anao anaty tsiky sy afaliana dia atodio ny saiko anadino ireo lalao fazavela ho variana ratoa tomany ka tsisy antenaintsony anaty andro fahoriana dia ianao foana trano no iniko ampianatra ho tony ay vavaka mangina ratoa raiko mini mihoatra indray ny vala no faritanao tsy ho arako dia mba hatodio ny saiko tolay zanaka adala dia mba tsarovo ny anarako nefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany dia nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko ao ampandrina Joba 7:4 sy 5. miteny amin'ny nofy Andriamanitra miteny amin'ny nofy Andriamanitra fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofo rehetra
arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio fiotazantsoa isaka ny zoma alina manoka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph miteny amin'ny nofy Andriamanitra miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Dia faly miarabantsika tsirairay avy ary mandondombaaravarana isa-tokantrano amin'ny alalana zao fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra satria efa tsy indrin-taona be ianao any atokantrano any miandry indray ny hevitry ny nofy izay iarahantsika amin'ny Dada Randrenatoandro Jean Joseph amin'ny ity takarivan'ny Zoma ity. Tsara ihany no manindry fa miverina ny sabotsy amin'ny 9:00 ity fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra ity. Telo mianadaza no manolotra ny fandarana eto pasteur Miora Randrenasolo, ny tenako moa Njato Nirina Randremampiadana ary ny anabavy kely Natasa Miranto Ratsona Romaefa. Miarabanao pasteur Miora Randrenasolo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo hatrany isa-tokantrano isam-batan'olona amin'izao alindaliny Zoma izao ary dia maromaro moa ny taratasy tonga aty amintsika ka dia avy hatrany angambantsika rehefa dia hiditra. Miarabanao Natasa Miranto, miarabanao ihany koa Njato Nirina ary miarabany Dada Randrenatoandro izay miaraka aminay amin'ity alina ity. Miarabany pasteur Miora, miarabany tonton Njato ary faly miarabany rehetrarehetra izay manaraka izao fandarana izao any tokantrano ary tsy adino izay eto akaiky eto ihany koa miaraba any Dada Randrenatoandro. Sotra tompo miarabantsika rehetrarehetra ato amin'ny studio indrindra fa ny tokantrano izay efa tena lina de lina handre ny valiny nofy zao nefa ny teniko aloha eto am-piandohana be de be ny taratasy tena mety tsy ho vitany androany fa dia amin'ny manaraka indray ny sasany. Ny faharoa raha ohatra no ka manoratra dia sorata hoe mpiandry izao manoratra zao na piomana na mpandray tsotra na olona tsy mivavaka dia tonga dia hita amin'izay hoe zao zany ny fanafody atao aminao. Sotra to misaotra ny daditsika iny amin'izay fiarabana sy fanamariana izay avy hatrany dia hiditra sika ry izy mianadahy satria araka ny voalaza teo tokoa dia tena maro ny taratasy ary lava dia lava ny akamaroany ka dia manasanao hatrany izay dada mba ametraka mbavaka izao fotoana izao eo am-pelatan'Andriamanitra ary aorianan'izay dia mangataka hira amin'ny tonton Njato. Vavaka sika ary Jesosy misotra anao izay rampoirana tsaina ry-pana fa ny fomba izay tenenanao amin'ny nofy dia tena fomba entinao hananarana iresahana anitsiana ampibebahana olona maro ary misotra anao izay amin'izany satria fiasanana omby teo am-pelatananao zany ary eo am-pelatananay hatramin'izao halany devoly izany zavatra satria tena tsambaratelo n'Andriamanitra mihitsy no avokany amin'ny nofy ary fantatra ny devoly fa tratra izy fantany fa tratra izy dia demaskeo ny fitenenana dia rombotra be izy amin'io ary tena masika dia masika ary matetika izy tonga dia mamono amin'ny aliny ihany raha tsy tandremana ka dia miantso anao izay Jesosy mba hanampy anay tsirairay avy ahitana izay sitrako ny fonao dia naranao ny angatahako izany Jesosy. Iraray vetrany raha entsika hosolo ny fifandraisan-tanana ihany koa izy ity irany pasteur Jocelyn Ranjarson misy azao no anatin'ny tonikira hoe ny nofikono ho arahantsika izay ira izay dia aorian'izay tonga dia miditra vetrany ao anatin'izay mamaky ny nofy izay nalefanao taty dahoary. Nofiko no ndray andro rehefa avy namakivaky ny fiainana an-tany ianao nandalo karazana adi-pana maro samihafa dia tonga somantsara ihany teo ambavadiny lanitra dia nampandroso ny anjely ianao fifaliana re zany iny ianao fa namakivaky ny lalambe ny lanitra feno asambarana tanteraka fonatreo mitomany ny sento ny alahelo fa raha mbola feno asambarana iny ianao dia nitodika tampoka ary akory ny hafalianao fa aizaho izaho koa tonga somatsara tao an-danitra ihany eny ho tanteraka tokoa zany
izao sy anao iaony indray androany tsy sinjo ny sento sy toma tô hitako ianao amakivakiny lanitra izaoko aeoany lana izao sy anao iany indray androany tsisy ny sento sy toma toitako ianao amakivakiny lanitra izaoko aeoany lana izao sy anao iany indray androany tsisy ny sento sy toma toitako ianao amakivakiny lanitra izaoko aeoany lana toitako ianao amakivakiny lanitra izaoko aeoany lana toitako ianao amakivakiny lanitra izaoko aeoany endry avana mba finaritra de mahafinaritra tokoa zay hira izay ary de tena tsarona tokoa hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra angambatsika tonga de hiditra avy hatrany amin'izay Natasha tamin'ny herintsika nisy fitariana kely nataony dada zany hoe fanazavana fa ny fampianarana zany tonga de ao anatin'ilay nofy de efa misy fampianarana hoentin'ny dada de za mba te hanentana foana ty ambolohany tsaritsika manana cahier sy stylo zany hoe io tena spécial atao isaka ny zoma mihitsy io de fampianarana hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra satria rehefa raha ohatra koa mpiandry le olona mihainao lisy ka hiasa ianao ka mitovy amin'izay nofon'le olona de afaka tsy mandika vilana an'le zavatra dikan'le nofy efa mba niraisinao anaty noty kely le izy fa misy zavatra hotsindriko kely ihany koa manampy azy rehetrarehetra zay tsara ihany no miteny amintsika hoe le nofitsika tena misy lasa gazety be mihitsy ny tonga ty sarotsarotra no mamaky azy satria lava de lava format A4 feno tanteraka amin'ny soratra recto verso le izy de sarotra ihany ny amakinan'izay satria ny fotoanantsika voafetra de mba angatahana rera mba mety atao point par point mihitsy le izy fitinina arak'izay tena hitako mampanana ny olona zay tsy mametsiny satria fantatrako fa misy zavatra materanareo fa mba ho fandaminatsika satria dada tsy mazaka mamaky zavatra lava be de ohatra hoe mindresy manofy anakefatra de tantarainy eo daholo le nofy efatra fa
alefasalony anankiray de atovy amin'ny manaraka atao tsikelikely indray de am'izay mba voavaky daholo le nofinao rehefa mbola hoelany anatsika nyity fandarany ty raha nofo tonga eto am-pelatanantsika fotsiny pasteur zao fa tsy latsaky ny 10 ano ndrengamba ndreto raha farafahakeliny efa mihoatra de zay tsy maintsy hoe hojerentsika ny andaminana ny hoe rovinana ho alefa ny sasany arakarak'izay tratratsika eto moa zany raha tsy voavaky androany izy de efa mazava ho azy fa amin'ny heriny raha tsy voavaky amin'ny heriny de efa mazava ho azy fa anao manokana ina ary nofy voalohany misy sarina hazo mona atao le olona atao hoe indray andro na nofy adada hoe indray andro mbola kizy ato amin'izay de nirehitra le hazo maniry eo avaratry ny tranonay de nioraka only ny olona nivoaka nioraka hony ny olona nivoaka izay menada mba hijery kanjo gaga fa hazo mirehitra ny ao anatiny ihany ny ao anatiny ihany no mirehitra fa nivela sy ny raviny tsy mirehitra de namono afo ny fokon'olona izay kosa mifanontany hoe iza no nanao an'io kanjo ny zavatra teny ambony mandeha toy ny roplanina kanefa ohatrany transparent lokony hita tsara ny olona ao anatin'le ao anaty roplanina nefa tsy fantatro le olona noenjena menadary izy kanefa niomeza ny kakakaka mihitsy izay de niverina satria izy eny ambony izay ty ambany ny afo nefa tsy matin'ny fokon'olona no tany an-trano zahay mianada fa ia hoe ilay ranao amintsika no aminonan'io de nalaina raha vao lena n'lay rano lay afo avy aty ambany nefa no takatray dia maty kelikely ilay afo de taitra tamin'ny torimasoko ao ary nangitakitaka sy tsemboka be rehefa manonofy hafahafa toy izao dada de misy zavatra miatra amiko ary arak'ilay nofo mihitsy rehefa nofo ratsy to io mariako fa iray sokely ilay rano nandeha manay menada an'ilay hazo sotra tompoko araka ny teninofo le nofo efa ela be c'est le teo efa ela be le zaza tamin'izy mbola kely de rehefa mbola kely zay ianao mariko aminareo tsara de zao raha vao manofo mihitsy ianareo fa misy afo mirehitra na trano zany mirehitra na fiarakodia zany mirehitra ka hitanao mihitsy n'le lafo misy may misy mandositra de ny dikan'izany ho sahiran-tsaina ianao isy zavatra anahiran-tsaina anao araka ny teninao teo hoe zany rehefa nofisiko ohatray de tena misy tokoa de tena isy zavatra anahiran-tsaina anao ary tsy misy mahafaka azy afa-tsy anao ihany de anao ihany mahafaka azy zay le rano kely hitany tao anatin'ny nofo hoe lemany tamin'ny rano eny zay no lazaiko anao teo hoe le izy hoe ianao mandena azy amin'ny rano dia ianao ihany no mahafaka azy tsy fantatro zany ohatra hoe misy lesona tsy hainao ohatra de antaninao any amin'ny namanao tsirairay avy any de tsy hainy sahirana ny sainao hoe voasazy azo kanjo anao ihany mahita ny solution an'io ohatran'izay marina aloha fa olon-dehibe ty olona mamaky ty ka izy manko nylaza hoe mbola kely ya salama tompoko nanofo za hoe nisy bebe an'ilay vadiko mbola velona any izy niteny tamina hoe mba teneno fa mitady isy andringana ny fiainany de afaro izy hoe mivavao hoe de membena misaotra ho an'ny mpamaky tetahiny Jesosy dada sy tetahiny Jesosy nareo tsika de nilazainy Jesosy ampitony ty fotoana ny vavaka sy asa de rehefa hitan'Andriamanitra fa kelikely vavaka ianao dia andefasany amin'izay mesazy io mesazy io alefa ny any amin'ny nofy any aminao de hoe rehefa tsy vavaka ianao de misy olona isopatra ny fiainanao zany hoe rehefa mivavaka ianao mandroka devoly ianao de lasa ho azy io fa rehefa tsy vavaka ianao tsy mandroka devoly ianao de ho tonga aminao mihitsiny io zavatra lazainy io de le zavatra lazainy io tena anahiran-tsaina be anao mihitsiny satria nanina misy toony hoe isy andringana ny fiainanao tena isy andringana zany hoe na ianao isy am'zavy na ianao isy angalatra mpanao sito mahery mpangalajaza nitorevitra aminao mivavaka isak'izay mivoaka ny tokantrano tafiditra ny trano indray de mivavaka misaotra an'Andriamanitra fa narovany tamin'ny ratsy rehetra
zay fiadananao za dadana nofo hoe ny vice président anay maloto be hatrany atapondoka hatrany paladino sady milolo taikso de izy mitaona hoe aty akia de nanaraka azy avy ato arina aho avy eo nefa nisy rano maloto tena maloto be de niroboka teo izy atreo amin'ny loaliny kriko be za sady tonga saina tampoka de ozy aho hoe za tsy anaraka anao fa iverina de miverina aho fa izy sady milolo taikso no milalao lay rano maloto mpiandro daholo zahay fa promotion samihafa misaotra tompoko teneno mihitsy izy ary atsoa izy na anatina iraka na anatina mpiandry fa izy milolo taikso no milaza fa io olo de tena zavatra ty ody maloto loloaviny mihitsy hatrany etapindony zany hatrany paladi olo de miforongo ody mihitsy na osorana satria le taikso manko tsy vovoka fa zavatra maimbo be osorana manomboka any mivolona zany hatrany ampaladiany zany de olona maloto fitondra tena mihitsy io azadiny fa taikso le izy fa tsy hoe tainomby raha tainomby de zezika raha taikso de ny kisoa biby maloto mihitsy amin'ny fitondran-tena ka anjaranareo no mifamory hoe ohatrany tena bedesin'Andriamanitra ianao mibebay ianao milamy ratsy fanaonao ianao de aza manao azo vice présidente tsony miaraba ray aman-dreny amin'ny anaran'i Jesosy za dada nanofy nisy rano be de nilomano tao za de tsy de mahay milomano za fa rehefa tao de nahay ihany fa nila vonjy de nisy lehilahy fotsifotsy tsy fantako tery amoron-drano nandray ny tanako de tafakatra ihany aho de teo amoron'le rano feno tay maloto zany ohatran'ny tainalika de hoy aho hoe ny vady aman-janako zao tena tia milomano be fa raha teto zareo de milomano teto nefa ohatran'ny rano ratsy mahafaty ny pozin'le rano sofa tsy teto ry zareo de misaotra indrindra tompoko mpampianatra le mandefa ny hoe milomano madivy le rano lo samaloto nadio zany le rano tamin'ny voalohany rano mandeha sara miangona tsy fotsy teto fa rehefa nitsofoka an'ilay izy de lasa hoe nahita rano misy taila izy de tainalika avy eo zao aloha ny rano rehefa misy tainalika ohatran'izay de rano misy ody zay nasin'olona ody eo moron'io rano ka raha vao mitsoboka eo na de efa fenondreo lohanao vao mitsoboka ohatrany madeo avy ao anaty rano de miakatra indray de fenondray ianao zany hoe ny lalana alenao io raha mieritreritra ianao ny hoe mandro de toerana maloto aza mandro amin'ny toerana io ianao fa ny anotaniako anao ny hoe io rano io ve lalina be hatrany amin'ny tendanao sa hatrany amin'ny fe mba ataovy mazava tsara ny filazanareo fa samihafa ny dikan'izany zay fa raha ohatra izy ka raha ohatra ka maloto no hatrany amin'ny tendanao de miakatra be zay ny tensionnao de mamonjy dokotera aingana daingana fa raha ohatra izy hatreo amin'ny fotopenao fotsiny de tandremo ny tongotrao sy ny patalohanao ohatra satria miboridana rehefa miditra ao anaty rano de miverina aveo anao de manao pataloha anao de vao manitsaka am'izay ny tongotrao iny miakatra iny de tafiditra ao amin'ny patalohanao ilay ody de fenao io tsy maintsy misy ody arary io rehefa kelikely rehefa tsy miasa ianao tsy miambina ianao tsy mivavaka ianao de arary io tongotrao io izany esana fiadanano sana nofo nahita tantely le miaraka amin'ny mpanjakan'iny mitangorona be foana le izy indraindray de indraindray le izy eny amin'ny lavabato nandritra ny roton za manofy eny miverimberina foana lay nofoko farany teo zao tao ambadiky ny tranoko misy tantely miaraka amin'ny mpanjakany mitangorona be mariako tompoko fa nizokoko miompy tantely fa tsy mavanona fa lasa foana ny tantely na neny dadanay koa ara de misy fotoana lasa zay tompoko le nofy de misaotra indrindra mifanabina io de satria ianao misy tantely ao an-trano mivoky ianao miditra misy tantely mive zay alenao misy tantely dikan'izay mahita tantely foana ny masonao isan'andro de miverina ho nofy iny zay le hoe rehefa fare raha-tsaina hoe maninona ary ty tantely ty
no tsy tena mitombo fa lasa foana de miodikodina ao anatin'ny sainao hoe maninona reto tantely reto tsy mety mipetraka foana de miodikodina amin'ny sainao zany de manjary nofy iny amin'ny alina zay le toe nofy vokatry ny fahareran-tsaina sahiran-tsaina anao fa tsy mahavanona tantely de miverina ny nofy izy tsy misy dikan'izay. Fiadanany za dadana ny nofo hoe niaraka nandeha zahay telo mianaka de ny sangisangy tampoka teo nefa latsaka tao anaty dalina ny vadiko de difotra tao nefa avy eo nipotra indray misaotra tompoko. Dalina hono zany latsaka tao misy tsy nazavainy le izy dalina maloto na hoana fa latsaka tao maloto foana de difotra tao izy de rehefa nivoaka avy eo izy maloto be sa manahona tsy nilazainy ato le izy hoe nefa ozy nipotra indray nipotra indray potra mbola velona mbola velona de io ny ataoko hoe azavao tsara ho any no fa raha tsy mazava tsara io sarotra be no mamaly azy fa raha ohatra ka lasa nidalina izy de io vadinao io zany aiza nareo mipetraka hony tsy nambarany ato so mipetraka ty bisarety aty de avy le ranon'orana be iny de miakatra ny rano de mandeha daholo ny sarety de zay hiditra midy dimanjato ariary de vahoaka be no miditra ao anatin'iny rano iny ka so ny vadinao mandehandeha amin'ireny dalina misy rano reny tsy mba mandeha sarety fa hoe za afaka mandeha tongotra mandeha matokony tenanao jabajaba rereo anao de tena lasa troany dalina any anao fa zay ny ataoko anao ataovy tsara mihitsy hoe aty ananina manko zay mipetraka hoe de azavaiko aminao hoe zao no atao zay misy le nanaovana fanamarina kely reny zany de afaka mamerina miantso ianareo na ohatra ka hoe mandefa taratasy fanondroany indray de asiana le fanamariana mba ahafahana mandika tsara le nofy nanofy hoe nisy kozinako ny sisika iresaka amiko nefa za tsy mety iresaka aminy mihitsiny fa hoy aminazy hoe fa tena tsy te iresaka amindria fa za mbola miresaka amreto namako reto de le namana zany le namana ao anatina sampana tsy tononko le sampana de hoy izy tamiko hoe fa indrino izany tsy resaka amiko de navaliko hoe za aky tsy matahotra fa za manana Jesosy de lasa izy nandeha sady niteny hoe aizany tsy resaka amiko nefa nandeha fasany alika anankitelo kely tamin'ny voalohany de niady tamin'ireo alika ireo ohatra ny mandroaka devoly de resiko zareo nyme izy de nalefa ny faharoa izay alika telo le bebe kokoa de somary efa nanomboka vizana saingy mbola resiko ihany izy de hoy izy indray hoe mbola tsy resaka amiko ihany mbola tsy fona nalefa ny amin'izay ny fahatelo izay telo tena ngeza ngoda be ngeza ny filaza no maintimainty be de mbola niady ohatran'ireny mandroaka devoly reny zay tena sarotra resena be mihitsy efa lavo le alika aho fa niezaka nitsangana sy nandroaka devoly efa lavo le alika aho fa efa niezaka nitsangana sy nandroaka devoly mafy be de tsy maty le alika fa niverina tany aminy aveo de hoy aho hoe fa maninona ndry zany no ataondry an'izao nefa ndry efa mba mpianatra katekomena ihany any aminareo de hoy izy hoe tara loatra le miresaka efa tsy misy azo atao intsony efa hoavy ao zareo aveo hoy hoe antraiky fa misy inona indray de hoy izy hoe eny na miresaka amiko ary ndry tsy misy azo atao nipotra avany lay olona manao akanjo maintimainty be anankitelo de olona telo izay no nanontany de le maman'io kozinina na io ny teny hoe ataovy ihany tsy mety miresaka aminay zao tonga ny tena enjana avy any aminay de nisy tantinina anay ny teny hoe mba mifandamina re fa olona mpanao albadira nge reo aza mifampakaina na en'olona ny antso hoe antsoy pasteur anarana pasteur io de tsy tononko le anarana pasteur fa resiny reo za mbola niezaka nandroaka devoly niverina le feo hoe antsoa i pasteur le teo aloha zany fa tsy possible ho resy reo jereo fa izay kasihinany tonga de maty mpanao albadira reo fa mananjanaka zany ty mitantary ty 10 taona naverindray le feo hoe antsoa i pasteur le nitenenina zany nanantona le olona manao akanjo mainty be niezaka nandroaka devoly zany fa hoy ilay antso hoe tsy possible ho fa antso aingana ho i pasteur le niteneny teo sy tonton zay tsy tononoko ny anarany aingana fa sao de maty eo de ohatrany mahita olona nibata vatapaty za de le olona kozinako hoe
tara loatra kia ilay resaka tamiko olona hafa tsy fantatro ilay tao anaty vatapaty ny enoko farany hoe le pasteur ihany no possible fa ireo no antsona de tapaka le nofy tandremo tahaka an'izany ilay olona voalohany zany le nanao hoe tsy resaka amiko manao défi aminao izy zany hoe tena miatsiady aminao hoe mba avy miresaka amiko avy atao kaikiko avy mba ataovy namana tsy nety ianao de ny rany am'izay ny alika kely io olona raha vao hoe alika azadino raha vao hoe alika de fijangajangana zany tena tadiaviny io vehivavy io fijangajangana de mody zavatra kely ny alefany aminao mety fiteny mody malefaka kely tsy misy dikany hoe ianao ve tsy mba ho any antranonay fotsiny ohatran'izay zany ohatrany hoe alika kely fanjononanao azy tsy mety ianao da alefany am'izay ny le bebe de ho avy ny dikany manao albadira izy anao sakafo aminao am'izay izy ka zany albadira zany de azo avy amin'ny sakafo ny betsaka ody azo avy amin'ny sakafo de am'izay anao andao sakafo any aminay inviteny anao any aminy mbola tsy mety any am'izay anao de alefany am'izay ny tena lehibe izay tena ohatrany hoe fanerenanao iray aminy izy rehefa alika lehibe izy de zay fanerenanao iray aminy de raha vao tsy mety an'izay anao rehetrarehetra zay efa voany albadira ianao efa vo de rehefa vo ianao de tadiko rapaka am'izay hoe voa inonanao tao de io le ozy izy hoe tara loatra karaha voany albadira ianao de tsy maintsy misy miteny amin'ny sofinao de io miteny amin'ny sofinao io no mibaika anao ratsy be mihitsiny io hoe ohatra hoe mipetra ianao de mibordany ianao de manova maloto eo an-tsena miteny ohatran'izany raha tsy zany tsy atokony tsy ny tentanao de iny ianao fa tena miboridana tokoa de manao maloto eo an-tsena eo hano de mirana tokoa ianao enjeo ry olona ry de enjehanao tokoa iny olona iny zany atao hoe albadira zany ary vahoaka maro be ny tratran'izany ary de volo faran'izay tena masika mihitsy io albadira io zay no mahatonga azy amin'ny solution-nao hoe mandiana ny amin'ny pasteur mamonjy aingana zany mpitondra fivavahana aty amin'ny FPVM na pasteurize na mpiandry any efa misy fomba analanan'izy ireny na mpianarana anareo raha vao tsy manao an'izany ianao atoato de miteny aminao fa na ny fianaranao no raha mianatra adininao io tsisy fantatrao io na manana lisansa manana inona ianao amin'ny fianarana de tsisy fantatrao na ny 2+2 tsy hainao tsony fa ny hainao de masika be mitifotra totondra miteny ratsy tena firy ny tapatanana tato ambony tato nanovany azy satria tsy nahalala hoe albadira iny io olona miresaka amin'io zava-doza mihitsy io fa nitoro-hevitra aminao manatonaingana am'izao ianao zao manatona mpampianatra mpitandrina na iraka de manao dinidinika aminao de rehefa fantany hoe voan'ny albadira ianao de efa misy toerana analana an'izany ato tanina anandrano miaraba tompoko nanofy eo nisy foenteny tamiko hoe elatra kadradraka sy karbonetra no hoaninao fa tena marary aty be anao inona kay ny dikan'izay za tena efa misy angadrano be sy tasy be amin'ny vatako amin'izao tena marary angadrano ianao fa ny antaniko aniny de zao hoe fandraisa nantany an'io tao am-piangonana ianao de aza antanina intsony fifanteny taminao tamin'io hoe makaraka ny karbonetra manko mampadio raha ny ianao voan'ny aretinaty io de maloto be ny rahanao de le kadradraka indray nefa ny fanadiovana ny ramaka ao amin'ny atido ny kadradraka raha sian'i Jesosy hoanina mihitsiny ho an'ny olona voan'ireny andro be reny
de matetika afaka dodododolo rehefa izy no miteny hoe minanaka dradraka de iny a na iny andasinao a na iny atoninao a na iny andragnona de le rano no sotrona ka ny anao zany zafady elany ny anao zany elany de alainao io elany io zany a doranao antsara lavenina satria le carbonetra zavatra poudre vovoka koa de afankaroy am'izay a de hano elatra kadradraka ray ve sa elatra roa ve zany kadradraka ray misy elany roa sa elatra ray zay da rehefa ohatran'ireny a de ataovy mazava tsara mihitsy hoe elatra kadradraka ray saky elatra roa amin'ny kadradraka ray fa samy hafa dikan'izay zay zany ny dose ka raha voadininao zay a de mihina-kinapona foana anao rehefa aveo fa mety tsy ho sitrana manaraka indray a zava-topoko fiadanany za dada nisy fotoana na nofo nandeha tany amin'ny toerana mbola maizina be amin'ny fanaranan'Andriamanitra no ny tonga tany amin'ilay toerana za de nisy lehilahy anaky 5 mpiandry ny tanàna teny ambony tendrombohitra sy de samy nanao fihetsika ohatran'ilay olona manao kung-fu reny zareo de zareo no nandray de tonga za de nanontany hoe aiza de misy anaran'olona tonano moa fa tsy teny antsika ilay izy namako tam'za mbola kely namantambola kely zany olona tonona io de nyray tamin'izy ireo namaly ana hoe ianina ve de hoy aho hoe e de tsy ao izy ozy zareo de nanomboka ny toroteny tam'zareo za sy ny dadanay de noho ny vita ny toroteny de hoy ny telo lahy tamin'izy 5 hoe zahay anaraka anao mantsy de aveo tena ataovy tsaratsara iny resotra fa tena sarotra vakiny de aveo nasaiko nandohalika izy telo lahy fa ampibebaka any zareo za de hoy lay lehilahy fa efatra hoe za koa anaraka anareo sady nandohalika izy de lay lehilahy fa 5 tsy netiny nivavaka niaraka taminay de tonga de ny olana ny lohany sy ny tanany de vonakany amin'ny maître izy de lasa niovany dada eny tsy manino vakiko de lasa niovany dada RGJ lay izy lay maître ny zareo de ozy ony tamin'ny neninay hoe fa izy zany reneny lay pasteur mitovy be amin'ny dady io de izany toyeny zay way mbola lava be no ny fomaraina de avy mivavaka sady nakateny de teo amin'ny Salamo 144:10 mivaky toy izao izay manome famonjena ho an'ireo mpanjaka sady mamonjy an'i Davida mpanompony tsy hovoan'ny sabatra mandratra amen zay le nofo dada tsara aloha ny fandehanana ny tendrombohitra zay ny voalohany atao fono za moa de tsy mba zatra an'izy io a satria le vavaka tendrombohitra vavaka tendrombohitra io zay de rehefa makany tendrombohitra nareo a de tsy maintsy misy olona foana tongeny tsy ty na manohitra anareo inona ny andehanana ty tsy tanàna anareo aty fa ny atongavan'ireo olona anareo koa ne mba hivavaka na hivavaka amin'ny ladoany zany tsy Andriamanitra velona fa Andriamanitra any fanompontsampy de dareo koa nefa ny andeha hoany hivavaka de rehefa hivavaka am'izay nareo a de ho avy am'izay le tsy ty sy le mpanohatra de torio tenin'Andriamanitra izy apabebao izy fa tsy misy afa-tsy Jesosy rery ihany no mahavonjy zay ny adidy atao eny rehefa mifanena amin'ny oloneny ianareo na misy mifamaly aminareo le oloneny de resao lahatra izy torio teny izy roay de vola izy fa eo ny sasany tonga de anaika tonga de anaraka anareo zava-dehibe zay ary misy an'izay le anankiray le naka ny endrika dada le natonga ny teny hoe fa iza kosa le metra ny maka ny endrika dada io ny metra anareo any ny metra n'ireo olona reo dia milaza izy zany fa mpivavaka tahaka ny dada mahay soratra masina mitondra vahoaka be ny tendrombohitra be olona be koa ny raisiny mitovy amin'ny ataony dada de io rehefa nakany amin'ny metra izy io zary voalazanareo teo
de niverina de misy olona zany a mbola mino le anankiray tsy mino a le anankiray tsy mino zany a tena mino mihitsiny fa raha iverina any amin'ny mety raha a de sitrana de eo a ny mahasamihafa ny finoany mino sy ny finoany tsy mino rehefa tsy mino izy fa any amin'ny metra ihany ny mahasitrana azy de sitrana izy satria zay finoany fa ny sisa kosa de ataovy zazahoana ny fony hoan'ny Jesosy fa tsy hoan'olombelona de toy izy vavaka tendrombohitra fa tsy maintsy mahazo olona foana ianareo a babibebana hoan'ny Jesosy ity ngamba no vakiko farany de hiditra amin'ny tapany faharoatsika zany hoe anaraka hira anankiray aloha satria efa maromaro zany ny voavaky teo ary mino fa afapotsika ny amin'izay rehetra valiny teo avy amin'ny Jesosy koa moa ny valiny ka de azo atao hoe tsy azo valozana ihany. Miarabanao dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona van Nazareta, inona dada no hevitra zao matetika no nanofy niakatra eny amin'ny tendrombohitra matsiko toy ireny matsiko be le tendrombohitra ohatran'ireny tsinginy be marary eny rehefa tonga eo amin'le tendrona de miotsaka tamin'ny farany moa de natahotra ka naleko nidina ary nanaramorona nanenjika ireo namako de zay le nofy amakasitraka dada ary mino fa otsaronao bavaka zao ianao manofy mahita ny tsinginy be maraha io de jereo tsara le nofy lazaiko anareo raha mipetraka fotsiny teo ianao de tsisy dikan'izay fa raha avy eny ambony eny ianao nenjera de tsy ampy calcium ianao zay de izy anefany sady mipetraka teo ianao tsy fantatra hoe nenjera miotsaka le izy niotsaka de nenjera ianao zay ve zany raha niotsaka le izy ka nenjera ianao de tsy ampy calcium ianao zay de manatonga ianao dokotera de hitanao tsara fa tsy ampy calcium ianao rehefa avy any na magnesium eny ary mazava tsara ngamba zay tapany voalohany izay mbola maro de maro ny taratasy tonga eto am-pelantanana re ovakitsika eto fa andao aloha elanelanina hira anankiray de aorianan'izay hira anankiray zay sady mba misotro rano kely ihany keo zay de miverina indray tsika ao anatin'ny fandaharana ndao ary Feel
Isaorantsika tontonjato ny kirakirany lafiny teknika ary nanome an'izay hira izay tao niaraka tamin'ny dada ihany koa hotohizana ny famakiana ny nofy ho mariako eto fa ity olona fakina manaraka ity dia tsy mivavaka ato amintsika fa nandefa nofy ihany izy ny azahany nofy zany mombamomba azy dia hovakiko arak'izay miarabanareo izay mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nisy mpanompon'Andriamanitra ny tantaraiko ny nofy ka nilaza tamiko fa pasteur Tatarandrena Tondro no mian'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mahay momba ny nofy. Voalohany indrindra ny tantarako raha ho fehezana dia vehivavy raiky amin'ny 30 taona aho manambady ary mananjanaka 2 vavikely 7 taona sy 3 taona. Ny faraparan'ny volana 24 teo no nanomboka tsy salama ny tenako. Ny sivitosana teo amin'ny sokako avy izay tsy nitsahan'ny tombo mihitsy na teo azy ny fandehanana tany Ampitsabo sy fanaovana fitiliana isan-karazany izay tsy nahalalana ny zava-misy mahakasika ilay aretina mihitsy. Tamin'ny 2 Novambra 24 teo no nisy mpitsabo nandidy ahy ary nangalana ny taolana tao amin'ilay fivitosana fa hoe efa misy simba ary ilay fivitosana koa nalana tahak'izay. Nalefa natao analizy avy ireo ka ny 17 Novambra 24 no nivaly fa cancer ny taolana no mahazo ahy. Nanomboka teo niadoko tamin'ity aretiny ity ary izao amin'izay tompoko ilay nofy. Efa tamin'ny 2 volana teo zany nanofisako azy nanofy maty aho ary niandrasana tao amin'ny salon. Mariako tompoko fa izahay dia mbola mipetraka amin'ny rafozako. Izay tompoko ny nofiko ka inona no mety ho dikany? Misaotra indrindra tompoko. Misaotranao ny amin'izany. Ny nofy hoe maty dia misy karazany anankitelo eo. Raha ohatra anao zany ka manofy fa io misy vatapaty eo dia sokafana ilay vatapaty tsy sininina ao anatiny afo zay no milaza aminao hoe mitandrema fa rehefa tsy mitsabo teny ianao dia efa tonga aminao ny fahafatesana hakanao. Fa raha hitanao indray fa hoe misy olona maty, misy olona maheno ianao hoe misy olona maty ono matony za ono matony za ono dia ndikan'izay dia enao io mila mibebaka fa ho faty fanahy zany hoe misy ratsy mampaleno an'Andriamanitra ataonao tokony hibebahanao dia miezaka mihitsy ianao hiala amin'ny ratsy fanaonao dia tiany ianao hibebaka zay so maty fanahy. Rehefa maty ianao dia ny fanahinao mihitsy ny tena maty dia veriny amin'ny hafobe ianao. Fa ny fahazahoako ilay anao teo hoe ianao mihitsy ny hitanao hoe maty ono. Raha hitanao zany ny tenanao hoe io fa mifono lamba mena na ny vatany ihany mifono lamba mena dia hitanao eo ny endrika eo dia tena ho faty mihitsy ny ianao raha tsy mitandrina. Inona toka hoe raha tsy mitandrina? Araka ny fomba amin'ny FPVM dia mamaky teny ianao ao amin'ny Salamo 5:17 andininy 7:70. Salamo 5:17 andininy 7:70. Maraina sy natandro zao zany teny zany hoe amin'ny hariva sy maraina ary mitata vonana ny tomaniko sy dradradradrako hitolokoko dia meno azy Jehova. Tena metoraka mihitsy ianao zany amin'Andriamanitra. Tadidio fa tsy maintsy any amin'ny alina foana rehefa mangina tapitra matory ny olona zay vao mivavaka ianao. Fa raha izao matoandro zao no mivavaka raha eona amin'Andriamanitra eona amin'ny Jesosy ianao tsy mahazo azy mihitsy ianao na inona ataonao satria mbola nasa vilia ianao, mbola handro vary ianao, mbola karakara tokantrano ianao ka ilay fanahy masina tsonao io ohatran'ny vorona ka rehefa taitra fotsiny ny vilia sasanao izy dia maty le vavaka teo. Zany no anatanterahana ny soratra masina ao amin'ny Matitoko 4:9 hoe fa ianao raha mivavaka dia midira amin'ny efitranonao. Rehefa voarindranao ny varavaranao
de mangatamy rainao zay mangingina fa ny rainao zay mahitanao mangingina no amaly anao. Zany hoe tena mila fahanginana mihitsy ny fionana amin'Andriamanitra, mila fahanginana. Milaza mihitsy amin'ny vady aman-janaka, raha mpivady moa de tsy maintsy misaraka efitrano, tsy maintsy misaraka efitrano mihitsy ianao fa tsy miara-matory. Raha vao miara-matory amin'ny vadinao ianao na amin'ny zanakao, raha vao misy olona mihitsy miara-matory aminao mpandrina, tsy mahazo an Jesosy mihitsy ianao, satria tsy nitanterahanao soratra masina hoe fa ianao raha mivavaka, fa tsy hoe ianareo mivady raha mivavaka, fa ianao. Mila olona tokana mihitsy Andriamanitra iresahana aminy. De rehefa vitanao zay de mifona aloha anao amin'Andriamanitra be fahotana. Zany fahotana zany ny atao hoe mibebaka, tsy lazaina fotsiny hoe mifona aminao Jesosy amin'ny fahotako rehetra, tsy tiany zany. Fa ianao tena mitsotra mihitsy hoe mifona aminao Jesosy fa efa nijangajangy 50 tamin'ny ranona. Ka raha eny ny vadinao zany misaraky nareo rapitso. Zay ny andina mihitsy ny varavarambe. Zago Jesosy efa nanala zaza intelo nefatra. Tena namon'olona mihitsy fona Jesosy. Zany atao mibebaka. Za Jesosy de efa nisoloko volan'olona. Mitako foana izy farany daroako niditra hôpitaly. Fona fa tena mora tezitra be. Zany atao mibebaka. Vitanao zay de mamaky an'izay ianao ny filazantsara ny Marka toko 5. Marka toko 5 ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 17. Taveriko Marka toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Io le nisy olona marary be, sady mona ny marenina maditra be mamono. De ole soratra masina hoe nentiko tany amin'ny mpianatra ao zao fa tsy hainy. Tebany mihitsy zany ny mpianatra hoe tsy maininina ireo mpianatra ao reo. Ary marina zany fa ny mpianatra rehetrarehetra amin'ny maha-olombelona azy de misy fetrany ny fomba anaovany ny asan'Andriamanitra. Tsy hainy. De ho Jesosy hoe ento ty amiko izy. De sitranin Jesosy. Io zany ny vavaka faharoa ataonao hoe za Jesosy tsy manaiky mihitsy fa misy olona nanatona anao, nitoraka taminao, nidradradratra, nitomany, nitoloko ohatran'ny maty zanaka reny. Miaino anao. Ataonao am'izay izay vavaka mitoloko midradradratra zay. Matory anao ohatra amin'ny 12, taitra indray anao amin'ny 3, de avereny le vavaka. Le mitomany dradradratra teo. Taitra indreo amin'ny 4, avereny indray. Fa eo amin'ny 5 eo na amin'ny 4 alohan'ny foazanao de mahitanao Jesosy. La ianao mahita Jesosy de izy miteny aminao hoe inona tianao ataoko aminao. Eo izy no miteny aminao hoe inona tianao ataoko aminao. De eo no miteny hoe marary tsy vitan'olombelona mihitsy ity tongotra misy teo. Tolana, concert tolana. Ty tolana mitendako ty. Zay le izy. Teo ny ndoany. De hitany io. Ka rehefa ozy izy hoe hitako de rapitsy maraina anao tonga de sitrana. Zany ny fanasitranana cancer. Na iza voan'ny cancer tsy misy olombelona mahafaka an'io mihitsiny. Fa rehefa atolotrany amin'ny Jesosy, trotrolany amin'ny Jesosy, tenanao mihitsy mitondra ny tenanao amin'ny Jesosy de mamaly anao izy maraina ny andro. Ny tontonjato moa zao fa ohatrany tsara te hanao fanamarina kiloatra zao koa reto hoe efa indroza tsika nanao ny fandarana ho anao koa tsy voatery hoe manoratra nofy ianao fa na nofy ianao ka nivaliana teto na tsy teto fa nivaliany dada de mba tsara ihany koa manao fijorona vavolombelona hoe mba misy fijorona vavolombelona. Zay mihitsy zay ny tena zava-zay. De mba soratanao koa reny fijorona vavolombelona reny de misy fotoana indray vakitsika indray hoe tena mety mihitsy zay sotra tokony mba miainy de faly. Notivetsy ny ranona tsakaina. Za dada na nofy efa ely zay indroa niverina le nofy ny pasteranay hono niboridana sady nitomamy be de taitra ozy sady ohatrany nalahelo be. Zay fotsiny alefa rety.
de ratsy paster anareo aza manaraka azy tsony eny ary tahaka ny rambonomba ma zany sady foiny io enjana salama tompoko tsy pony manam-panaza tsy izao no nanofo fa ny zandroko a izay niara-ny asa tamiko teo aloha toy izao ny nofony a nanofy rakotry ny bibilava kely be de be izy feno hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladiny izy sy le gardien tao ampiasana hony a no nanala an'le bibilava kely be de be fa izao tsy nanala fa nijery fotsiny de nisy bibilava kely ray tsy voalandry zareo a fa niditra tao amin'ny fitombenany mariako eto fa tsy miara-miasa intsony zay fa fa nialy za fa mila lao fanafody lay zandriko asiny tsy tia mainty izahay asiny tsy tia mainty anay le mpampiasa de tena masika be izay no antony alako tsy ndray tsy nofo paster fa tena zava-misy any hoe toy an'le teo a nandeha nivavaka io zandriko io a talohan'ny noely dia nisy biby mainty be hony a teo amin'ny varavaran'ny fiangonana nanaka anazy tsy hiditra ao am-piangonana sady ny teny ve tsy mahazo miditra ato ianao fa nisisika niditra eny izy de noho ny tafiditra tao amin'le fiangonana izy de narary sady nivonto ny tongony sady ohatrany fanina mihitsy a ny olona rehetra tsy mahita io biby io fa izy ihany a manomboka teo de tsy say nandeha nivavaka intsony izy a fa matahotra inona pastera ny antona so lazaiko anareo e dada tsy avelan'i Jesosy miaino tenin'olona tsy mahazo mitondra nofon'olona ianareo fa raha ohatra mipitapita zany le fitenenana de miova de iny a nefa nitenenana ny tompo tamiko hoe tsy mahazo miaino nofon'olona ianao fa le olona nanofo mihitsy zafady le olona nanofo mihitsy a no asaina miresaka amiko satria mizavatra be dehibe zao a antaniko azy de tsy voavalinao io de manjary diso ny filaza azy dehibe de ia izao dada nanofy a sabotsy ifo maraina de nanofy aho hoe nidina teo amin'ny tohatra anay hony aho de tena faly indrindra de nisy anadahan'ny patronko tonga taty aminay niaraka tamin'ny zanany mianadaha sy ny dadany tonga aho teo ambany de niarabany zareo izy dakely aloha sy indray de narabaiko de ohatrany tsy namaly de nitodika tany amin'ny dadan'izy ireo de niaraba ilay dadany koa aho de tsapako hoe tezitra amiko ilay dadany de gaga be aho anefa satria tsy mba nifamaly tamin'izy ireo mihitsy de nalahelo be ao nahita ilay fihetsika sady nangahiay teo tapitra ilay nofy nivavaka hoe fa misy inona Jesosy mankasitraka tompoko tsy tianao io olona io io olona mangarika anao io a tsy tianao ny antony a de satria ianao moa le miasa amin'ny patron teo miasa amin'ny patron i madame patron io a niesanao de ny vadiny madame patron io anatan'le patron tonga tao io anadan'ny patron io tonga tao a de mangaringarika anao zany hoe mialina anao sady miaya anao hoe angamby anao miaraka amin'ity patron ty de io any mahatonga azy mangarika aminao ny fanafodiny mandana mionina reorona inona ny tena mampalahelo anao hoe de ho hitanao ny antony eny ary mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny onjam-peny fitazantsy hoe fa 7 minitra sahady zay a raha ny eto fa ny hira moa tsy lazaina zany ao anatin'izay fa ny fampiresantsika teto amin'ity onjam-peo ty zany a ny nofo manaraka dada de hoe ianina no anarako tsy tononiko moa le anarany matetika aho izy no maheno mandondona intelo de vao maheno le izy aho izy de taitra ary mivavaka amin'izay eo anelanelany amin'ny 12 ka hatramin'ny 3 no misy an'izany tsy aza vaileta amin'ny 12 alina na amin'ny 12 taona fa amin'ny 12 izy ka hatramin'ny 3 zay ngamba nytenitenenina ka mandondona varavarana misy mandondona varavarana ngamba zany misy mandondona intelo ohatran'izao ay ary dia ny lompiandry sampiomana tsy nazavaina eto le izy mazava tsara ho areny misy ny fotoana nasian'i Jesosy ivavahantsika tonga ny amin'ny 10 mbola misy mijery télé amin'ny 12 mbola misy restoriany ianao de ozy ianao hoe tairo a Jesosy rehefa tena kalma tsara totrano mangina tanteraka tsy misy manabataba tsony de io ny fomba andondonan'i Jesosy ny varavaranao hoe efa tonga amin'izay fa mifoazy ianao
fa ny olona efa tapitra matory de amin'io anao miazakazaka mandohalika mivavaka hoe misaotra Jesosy efa tonga anao iaino de tataro amin'ny daholy ny manahirana anao. Saotra tompoko misy nofy anankiray tena farak'izay lava be ty de rehefa nijerijery avaketo izy de miresadresaka momba ny biby lava ihany de tsy vakiako aloha angamba ny fa velako fa ataontsika manaraka raha mbola manana fotoantsika reveo fa satria efa mifandraikendraiky tam'le teo ihany. Miaraba tompoko nanofy tamin'ny volana Desambra nitondra na raritelo hoentina iasana tao amin'ny fiangonana anankiray FPVM io no nitonga tao am-piangonana de nivavaka za nisy niteny hoe ajanony aloha nivavaka ao fa jereo iry ampilipitranareo nijery tany ao dada voalavo anankitelo no matory efa maty eo ambony azo fijaliana. Inona ny dada ny dikan'izany misaotra tompoko. Alaoangana aloha le voalavo maty reny ody nataon'ny mpamosavana nataon'ny olona reo mba ho maty asina io azo fijaliana io. Zay mahatonga an'Andriamanitra iteny ajanony lo mivavaka fareo alana fa izaho mihitsy ny totofanareo ody sady tsy hitanareo ny masoko tsy handrehanareo ny feoko. De zay io lo sasana tsara io inisy ty azo fijaliana io eny ambony iny sasana tsara diovy tsara de zay vao mivavaka. Miaraba dada za dada nanolofo hoe nisy fanday nipetaka tamin'ny volondohako de namoaka zavatra fotsifotsy ilay izy tao arin'izay zany hoe tsy ao anaty nofontsony de lasa manindrotrindrona be any anaty lohako ohatrany hoe tsilikely marandranitra be dia be ny tarehako koa torak'izay de ny maso havanana nisy ny vonto de ohatrany misy an'le tsilikely koa any anatiny sady lasa mangana ilay izy zany hoe ilay ody masony eo ambany zany de ny orona indray dada maheno fofona hafa foana ny molotra ohatrany mamaivay koa indraindray ary ny farany ny andoha tena mafesatra be azafady inona dada ny tokony ataoko. Tsy fa balitsika ve zany tamin'ny heriny mbola misy fanday ny lohanao zany hoe nandrarahan'olona ody ny lohanao ny fanday mako tsy hainao raha mipetraka ao fisy maivana kely de zavatra maivana kely ohatr'izay ny ody napetraky ny olona eo amin'ny lohanao anaty volo ao de tsy voasasanao iny de nidina moramora any amin'ny masokoditra ao any amin'ny lohanao de mahazo ny lalandra io no mamparary ny masonao ny rehetrarehetrarehetra io marary dodododoly ataonao zany dia raha mpiandry anao de sasao amin'ny rano-tsavony be mihitsy ny lohanao anadiovana azy sady mandroka devoly ianao de rehefa aveo tena madio tsara am'izay iny feno savony sasao tsara kobany tsara rehefa voakobanao io de sasao maka rano indray ianao eraky ny vera de amasininao iny hona rano Jesosy zay sady sotronao ny atsasany de atsasany sotronao de ny atsasany indray anosoronao ny masonao ny sofinao inavy le marary temo maso de sofina de vava zay anasanao andreo de le sotronao teo zany manapotika an'ilay pozina rehetrarehetra ny anatinao iny ny rano Jesosy zay mahery de ny sisa manadio ny masonao sy ny sofinao ataonao intelo zay anio raha pitso afaka pitso. Ty lay chiffre ngamany ty za dada nanonofy nisy nanome vola 4 millions anaty valopy inona ny dikan'izany dada? Rehefa 4 millions chiffre izy hoa de firana zay 400 zay ihany nisan'ny firanao ka na 400 io na 4 mille io na 400 mille io na 4 millions de ira 400 ka ny ira 400 de manery anao ibebaka manery anao ibebaka io de tady deolidolo no fahotanao rehetrarehetra raha tsy mibebaka amin'io anao tsy mamaly vavaka anao mihitsy Andriamanitra zany mihitsy ny ataony hoe tombotsy to zahay mifona mba miaino mba manatona zany le irao araka ny volazany dada teo de ty misy olona anankiray izay mitondra ny nofy ny vadiny de tsy hovakiako fa hivadika amin'ny nofy anankiray hafa indray sika izao nanofy nanofy mihitsy no asena manoratra izao nanofy tamin'ny toerana ray nisy école de rehefa tonga teo de nitady an'ilay directrice niantsoantso fa elaela tateo rina de nisy lehilahy iray nanao akanjo mainty sady vinitra sy masika be ny teny teo amin'ny davarangana hoe tsy
ao izy de nanontaniky izy hoe fa lasaiza de tsy namaly izy fa lasa niditra de hoy zao tany an-tsaiko hoe aleo za andeha de rariva amverina ty gagabe fa tao lasa nisy rendrano maloto zany ny lalana nandehanako teo rehefa nody de hoy za hoe andraso aloha fa hojereko reto lehilahy anankiroa reto raha tafiampity eo kanjo afaka tokory zareo tsy hitako fa rehefa tonga teo amin'ny toroko izao nefa tena matahotra rano de hoy za hoe jesosy arovy rehefa tena namindra ny tongotra de tao lasa nanonja anosika ny anjera la izy ikodi tany anaty barazy de latsaka tany aho ary ny akanjo masinako sy ny baiboly no nofiniko ary hitako tamin'ilay zalatsaka iny nisy olona ohatrany mitafy lamba efa taloha be sady ny vandravandra sy ny tazana fotsiny nampitahotra ny endriny to somary tsara ny ino moa ny soratritsika enjiny zao no soratany de sahirana kely ary nitako tao anatin'ilay rano de aizina be taitra tampoka za de sempotra be sy ilay aizina no tsapako de nandroka de voly ainganao de tsy naninona intsony 3 andro taorian'io de nisesina nofony resaka tamin'ny dada foana nisy andro nitomany be de aveo nitsikisika sy dada ary rehefa nanontany an Jesosy hoe inona ho Jesosy nataoko mampalahelo anao de nofy nahita Jesosy nampiseho ohatrany fitaratra kely nefa misy caméra tsy miteny izy fa nanao akanjo mpiandro ondro lava be izy olona niatrika fitsarana no hitako fa za nefa nahita lavitra tety antany de tapaka le izy aveo fitsarana anao zany tsy azo lazaina amin'ny radio tsy zany fa rehefa misy fotoana tongavanao amiko de teneniko aminao mihitsy ny zava-doza ataonao ary mampalahelo an'Andriamanitra ary tadidio tsara fa io le olona ratsy be io mibarazy io io no mamely anao tena amely anao ny amono anao mihitsy io de tongavany amin'ny biro fa tsy mety ny filazana eto nisy fotoana aho dada nanofy nandeha tamin'ny toerana anankiray zahay ary nisy olona maromaro de nanaraka ny dada avy ao afara koa ny tenako de rehefa nandeha de nisy barrière nanakana teo aloha ary rehefa hoe anjaranay miaraka amin'ny dada no ihoatra n'le barrière de nisy nikapoka indroa ny andry ny dada de rehefa afaka dada de afaka nanaraka azy avy ao afara koa ny tenako ary ny androko tsy nisy nikapoka fa ny any dada ihany rehefa afaka teo anefa de hozy dada hoe aleo iverenana fandroany ilay barrière de niverenana fandroany de mbola nisy nikapoka indroa ihany ny andry ny dada fa izao tsy nisy nikapoka fa manaraka vato arina foana rehefa vita iny de tonga de nivadika nofy afa indray ny fanohy tamin'io hoe nisy fiaraha-misakafo be ary tena olona maro be mihitsy de rehefa tonga ny fizarana gâteau de nanontany any dada ny olona hoe iza no izaran'ity gâteau ty de hozy dada hoe omeo any hozarainy zay tompoko ny nofiko de Mariany teto ny anarany zany hoe ny anarany ihany le voatonona le hoe omeo any anina teo zarainy de izao hozy izy nanangana ny vondrombavaka sy ny fiangonana FPVM anankiray fa mbola any France izy amin'izao le olona ny mbola ny France ie zao ino misy teo le hoe nisy barrière de nisy nikapoka ny ay misy olona zany le tiany Jesosy anorina vondrombavaka ao aminareo de io vondrombavaka io anefany zay voaforonony eo de be pakahala zay no mahatonga Jesosy ny hoe io no mahatonga le devoly ikapoka ny Jesosy zany hoe ho sarotsarotra aminao ny fiforonony io vondrombavaka io satria betsaka ny manohana hoe zay tsy araka aminao inona zay ianao zao nitoetra anao fantatray ianao zany ve nitarika anay zay misy zavatra nahirana tahaka an'izany anorina ny vondrombavaka io nefa ny tsy maninona miaretan'izany ianao sany soratra masina milaza hoe na iza manaraka ao Jesosy de tsy maintsy enjehana hoenjehan'ny olona ianao halan'ny olona ianao fa toy izy foana tsy maintsy mefara amin'ny fandresena zany zay le fisin'ny gâteau fandresena fifaliana za dada nanofy fa tany ambany vohatra de niantso ana iraka tsy vakiko le toiny fa iraka ato amintsika le izy niantso ana hoe mila mivory any Tsimba zaza de anisan'ilay voantso za de hoe tsy maintsy mitondra robe pastoral de anefa iza
nefa zaho tsy mbola manana ary tonga de nisy moto nakana tany amin'ilay toerana de lasa niakatra aho izy nefa tsisy robe pastoral akory zay ho ny nofony. De izany tsy hoe mindao ivory iraka ato amintsika le niantso anazy hoe andao ivory any Tsimbazaza ninona zay fotsiny moa le zavatra nataony zany hoe ivory any Tsimbazaza zay fotsiny nefa mila robe pastoral le izy de izy nefa mbola tsy manana de nisy moto tampoka tonga nakanazy rehefa aveo de tonga tany Tsimbazaza angamba zany le tenitenena ato anatin'ity ihany ty de tsisy an'le robe pastoral akory. Eny de mbola no robe pastoral no zany fa mandana aloha arao fona zay torevitry ny iraka na le pasteur arao fona ny torevina fa rehefa ela no mbola no zany ihany satria mbola hianatra. Ity koa nisy mitovitovy le tamin'ny heriny ity fa ovakiko ihany ny tanora kokoa hoe izao dada nanofo hoe natao mariazy anefa ohatrany tsy nisy natao mariazy tamiko, ny akanjo nanaovako tsy fotsy fa robe gold ny lokony de fohy ny eo aloha de lava ny aorina. Tany am-piangonana za vao nampiakanjona de mamanay no nampiakanjo ny voloko no lasena fotsiny fa tsy natao brochine, iza koa tsy nanao maquillage mihitsy nefa tonga de naturel fotsiny le fiangonana tsy fantatra hoe aiza fa sady tsy ao amin'ny fo be no tsy any amin'ny fiangonana misy ty zany teo kaikinao sisy ninona fa de averiny tsara aloha vita ve le mariage sa tsy vita. Izao dada nanofo hoe natao mariage nefa ohatrany tsy nisy natao mariage tamiko, zany hoe tsy nisy zany izy fa ohatrizay le nofo. Ny akanjo nanaovana izy fotsy robe gold, ny eo aloha lava, ny aoriana ny eo aloha ny fo ny eo aloha de lava ny aoriana. Tany am-piangonana izy vao nampiakanjona de ny mama no nampiakanjo azy de izy tsy mbola ny volo mbola tsy vita, izy koa tsy nanao maquillage fa naturel be le fiangonana tsy fatany kory. De manontany anao antonanao io tsy maintsy valinao raha 30 taona na 40 taona ianao de fa raha rehefa le nofy rehefa atao mariazy anareo ka tsy misy olona eo kaikinareo eo de ho faty anao zay. Fa izao Jesosy mbola mampitandrana anao fotsiny hoe ndana aloha mijery tension, jereo koa aloha glycémie momba ny diabeta fa ireo manapaka lalandra reo satria ny volonao mbola tsy prety, mbola tsy tena vonona ianao. Raha mbola tsy vonona ianao de ny dikan'izay hoe mba jereo kely ny tensionao na ny diabetanao any amin'ny dokotera fa hitanao fa misy ny ray amindreo miakatra de mbola miakatra foana de io na anapaka ny lalandranao na anetsina ny lalandranao de zay ny ahafaty anao. Fa raha natao mariazy mihitsy kosa ianao tsy teo mihitsy le olona fa ny olona rehetra efa am-piangonana daholo mihira de efa manao velomanao daholo ny olona rehetra tampoka be raha pitsy na afaka pitsy de ho faty anao. Mariana trano mora izy menadafa tsara ho asina numéro téléphone anarana de araka ny vorazan'ny dada tamin'ny voalohany hoe mpiandry anao sa mpiomana satria eto zao ianao sady tsy nametraka an'izay fanamariana zay de tsy hita zay anatsonanao hatramin'ny taona tsy de zay fomba antsonanao tokony napetraka ao atao ery ambany ery izy atao ery ambany ery izy fa tsy vakina izany tsy mamaky anarana zay. Eny tahiny Jesosy izao dada nanofo hoe nandalo arabe de misy fiangonana teo nisokatra ny varavarany de misy olona be de be mihitsy tao anatiny de izao koa mba teo de mba nijerijery teo hoe fiangonana inona fiangonana aiza ary ty de nisy soratra hitako hoe fiangonana F de o zany teo amin'izy de novakiko hoe fiangonana F inona ro eo zany de tapaka le nofy taitra noho ny maraina hoe fiangonana F zay ny diranao tsy niditra izy fa mbola nijerijery tety ivelany. De olona amin'aninona natao mivavaka sa nandihy? Tsy niteny izy fa hoe BDB fotsiny. Mbola BDB? Fo zany hoe fonona sy ny tsy haiko olana. Tsy haiko raha manana olana anao de tonga vavahana ny olana so fiangonana sy olana na fonona sy olana tsy haiko satria raha asy izy de hoe ositra fa o izy olana de
tongava aloha miresaka na nytanyony olona any hoe azy zany misy fiangonana efo zany de telefone eo rehefa aveo zay anatasamoa izy teo ia bonsoir dady zana nonofo manofo manala devoly foana de sitrana foana le olona isaky iasako nefa za mbola tsy mpiandry de mbola itoeny eny bonsoir nare bonjour nareo say izy ihany ka efa naferindro zay manofo manala devoly foana izy de sitrana foana le olona ry-dada kanefa anao tsy mpiandry ay de mbola misy toeny koa sy tiana tasa sitrana foana le olona iasako izy nefa zaho izy tsy mety afaka pataloha misy toeny kely an'izay le izy mbola tsy mpiandry anao zany de mangataka anao Jesosy mengavy anao izy andao iarasa amiko anao zany asa izany ary raha mipataloha ary anao de ho afaka moramoreny ihany zany zay okizay fa visaka misy anakay ty dada de marindriny kely miarabanao dada izao dada nanofo tamin'ny alakamisy iraika amby folo febroary hoe misangisangy sy miara milalao tamin'ny zazavavy ray ohatrany hoe nde atsaka eo ambody pompon-drano ohatrany nananiany olo io teo ary nisy tao fatsondrano fohy kely avy eo amin'ny pompy nalainy le tio nisy tio kaka nalainy le tio de nenjehany tamin'iny misy rano fitsiritika be am'le izy rano malotoloto ohatran'ireny rano eny amin'ny château d'eau eny analakely reny ny fisehoany nitsoka izany fa tsy tratrany de tapitra ilay nofo izany hoe nenjehany tamin'ny rano malotoloto avy tamin'ilay tio fa tsy tratrany de le tio atsakanao io satria matsaka amin'ny pompy ianao zany io atsakanao io tandremo tsara mba hodiovina tsara aloha zay vao maka rano amin'iny ianao zay mahatonga an'izay zay ihany zay zany lokizay mbola maromaro ihany mbola maromaro no raha ny tia-tanako aloha zao mbola misy eo amin'ny fito eo angamba reto eto ampelatanako reto fa de ankasitrahantsika tsiraray avy zay ankasitrahantsika tsiraray avy tena tokantrano isorantsika ihany keo dada atao anatin'izay fitondranany fandikanany nofo rehetrarehetra zay noentinao teto amin'ity onjam-peo ty de inona fa amin'ny heriny an'io toy zao de hofakina daholo ndray reto mbola tsy vavaky reto hiampy an'izay mbola ho avy satria ohatrany miamitombo andalana ihany izy mitorohevitra aminareo de zao rehefa manoratra nareo io nofo io vao vita mihitsy le nofo de soroaty fa misy zavatra madinidinika tsy ampozonao mihitsy zay tena ilaina io le secret de dinganinao fotsiny le izy de manjary tsy mazava tsara le afatr'Andriamanitra rehefa aveo vao vita mihitsy ny nofo de mitsangana aingana manoratra de nitadidinao izy zay ankasitrahana be de be sika tany tokantrano tany nanaraka izao fampianarana izao satria de nampitombo ny aim-panahintsika tokoa izany tsara lay ny manamarika ry izy menadany amin'ny fotoana ny rapitso satria mba manana fotoantsika ny tanana ny olona indrindra fa ny piomana izay fiarabana tratran'ny taona fionambe ny piomana rapitso de mitondra baditra daholo somary entitra kely ny fitandronan'ny filaminana de somary ohatrohatr'izay tsika zany hoe manaraka fandaminana tsara manao kasobozy tsara satria ohatrany efa miverina indray le aretina ity de ahitanana ny piomana rehetrarehetra satria zava-dehibe ny fanatrehana ireny fotoana ireny ary farany fanetanako atao de ny hoe afaka ataonao ihany koa ny manoratra ny fijoroana vavolombelona vokatry ny fandikanany nofy satria ilain'ny olona ihany koa ny miaino an'izy ireny hoe ay tena miteny amin'ny nofo tokoa Andriamanitra de ho asitsika fotoana ny hoe etotsika mamaky fijoroana vavolombelona eto mamany ny nofontsika rehetra samy tsara daholo tompoko lasy tompoko vavy ary de tafandrimandry sotra tompoko ia araky ny fanamariana efa voalaza teo de misotra antsika rehetra nanaraka ny fandarana soavamandry daholo de amin'ny manaraka indray de angatantsika dada marana amin'ny vavaka amin'izao anina izao sady efa tsy misy antsony le rotsom-bavaka sy ny alipitahina de ty vavaka zay hoentiny dady ty zany no enitsika mamarana ny fiarahana sy ny tsodrano rehetra zay ho raisitsika amin'izao alina izao ndahoara dada vavaka sika ianao moa Jesosy milaza hoe ty taona ity de fotoanany vavaka sy asa mananga ny olona rehetra ianao mba hivavaka isa tokantrano
isan'andro mba tsy ho azo ny fakapanantsika ary betsaka ny mankahala mpanao sitomahery ny mpangalatra indrindra fa mpamon'olona ny liandra rehetra ny antikrista rehetra betsaka zany ka ny tompo a manome fiadiana antsika tsirairay avy hoe mivavaha de mesa samy vavaka daholo tsika rehetrarehetra ary samy asa daholo androka devoly isaky ny alina fa tsy maintsy mandresika rehefa miaraka am' Jesosy zany Jesosy afatra faranao tsara ho an'ny olona rehetra ka de ahita olona tokoa ma tena marisika no zany asa zany mahery satria noho ny tompony hery sy ny fahefana ary andresy zay satria mahery no izao tontolo zao le ao anatinay misaotra Jesosy de mangataka anao zay anome toromasom-piadananao an'ny olona rehetra de hiteny amin'ny nofo tokoa ianao araka zay tena sitrako no fonao ananaranao indrindra fa ampitomboanao ny finoany olona rehetra fa misy Andriamanitra manolo tanana hitaridalana sy anolo-tsainanay araka ny teninao hoe anolo-tsainanao ary anoranao zay lalaka lehanao tanterao amin'ny olona rehetra zany Jesosy de ny anaranao no angatahako zany amen de tafandriamanitra tompoko. Kanefa misy fanao iray hitenena n'Andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany de nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko ao ampandrina Joba 7:4 sy 5. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofo rehetra arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny pasteur Tada Randrenatoandro Jean Joseph miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Jesosy mba te hiantso anao hiantso ny anaranao hiantso fotsiny amin'izao mba te hianta aminao hianta tratranao hianta tsotro sao Jesosy mba te hidongy aminao hidongodongo tsotro zao fa maniry mafy anao maniry anao ny fanahy mango eo akaikinao eo ny mahatsara